Tsiranana ny teto Antananarivo renivohitra kosa araky ny fahafantatsika ny sabotsy teo dia nisy ilay tany niotsaka tetsy amin'ny fokontany tsy mialonjafy tetsy Mahamasina atry ny omaly ireo mpamonjy vona dia mbola nanony asany nikaroka ireo razana sisa tavela tototry ny tany ka omaly dia nisy ny razana iray hafa indray hitan'ireo mpamonjy vona ireo araky ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety Jenny ary Malalasan eo amin'ny sariny Keita Revila. Amin'izao fotoan'izao moa dia tonga eto amin'ilay toerana izay nitrangan'ny loza izay amin'ny rora tolakandro izao atongavana eto izao. Iarahantsika mahita eto moa ireo mpamonjy vona izay mbola eo am-perinasa tanteraka amin'izao fotoan'izao. Hitantsika eo ihany koa ireo scout, ireo mpitandro ny filaminana ary ireo olona izay tsara sitrapo manampy amin'izay fanampiana amin'izay vonjy vona izay. Araka ny vaovao farany fantatra moa izany dia 400 ireo efa hita ireo olona efa hita zany ka ny 120 amin'izy ireo no maty, ny 3 kosa velona. Ary amin'izao fotoan'izao zany dia mbola eo pikaroana ireo razana tsy hita farany isika dia 4 zany ireo razana mbola karoana amin'izao fotoana izao. Foridan'ilay fahitanan'ilay 420 le victime 420 izay efa niarahantsika nalala moa fa 120 tamindreo maty fa ny 3 zany velona. Dia mbola misy recherche anankiefatra zany atao manomboka hatreto io zany ny vaovao azo ambara farany zao zany manao an'ilay recherche le anankiefatra zay. Tena azo atenaina tokoa ny nahitana an'ilay anankiefatra satria fa efa misy indisy zany zao efa mamoaka fofona eo amin'ilay party efa novanay recherche io dia efa misy lavitra maromaro koa zany fa mitangorona amin'ilay toerana fa misy somary lalindaልና zany misy an'ilay dia zay mbola manasarosarotra an'ilay fikaroana. Manahoana nefa fitaovana ampiasaina aloha ampisaoma tsara fa tsy maintsy mionona amin'ny tsisy inona fitaovana lehibe azo entina moa tsy inona amin'izao ampian'ilay lebaleba tany aty izy dia tsy maintsy angady dia lapelina dia fanaky dia reny machine majinijinika ireny no machine fitaovana ampiasaina zany. Zay no zany tsy maintsy miasa foana ny tany dia miasa ny alina. Ny amin'ny alina somary misy risque kely saingy rehefa tsy maintsy efa maka fipetra moa mahakasika an'izay risque. Mahafinaritra aloha ilay fandraisana tanany samy malagasy samy matsapa dia handray tanana amin'izao asa-pamonjena zao. Raha ny skoto manokana moa dia afaka izay ilay manome tanana dia na mibatasio anankiray ary zany mifamin'ny tanana io dia efa zava-dehibe zay fa na dia hoe tsy manatraka efa amin'ny asa-pamonjena ary moa zany ilay finiavana dia efa zava-dehibe zany zay no mahita anazy tonga. Tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny skoto ny famonjena vona toy izao ka manana finiavana amin'ny fanomezan-tanana maimaimpoana izy ireo hamonjena ny hafa. Antony natapa-kevitra anay sy ireo skoto namandreo dia noho ny fahatsapana fa anisany eo amin'ny lalàna sy ny fanampiana izay iainan'ny skotisma hoe hiasa ho an-tanindrazana dia hiasa ho an'ny namana ihany koa. Tsy hoe akory ny anampy ny pompier fotsiny fa tafiditra ao anatin'ny adidy sy ny andraikitra mihitsy zany. Aoriany ny fahitana ny razana ety an-toerana dia andray andraikitra avy hatrany ny sapeur pompier sy ny BNGRC anala ireo vato izay mbola manamorona ny toerana misy ny tranondromasera mba hisorohana ny loza izay mbola mety hitranga.